Taorian'ny fanambaran'ny Emmanuel Macron, filoham-pirenena Frantsay, ny amerina tanteraka any la Frantsa anaty fihibohana dia nanapa-kevitra Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy ny Mangataka ny fanemorana ireo lalao hihaonana amin'ny voalaza ny volana Novambra. Fihaonana izay tafiditra amin'ny andro fahatelo sy faefatra amin'ny fifanintsanana ny amin'ny tompondakan'ny Afrika ny taona 2024. Raha ny fanazavana nentin'ny mpanazatra ny Barea-andro antsy 20 Oktobra tao amin'ny tambazotra serasera Facebook teo amin'ny Frantsa ny ankamaroan'ny mpilalao malagasy ny mila ravinahitra. Kiatona nefa ny tsisy tanin'io firenena io manomboka ny zoma Vaovao. Noho izany dia mpilalao 17 no nambaran'ity teknisiana Frantsay ity fa mety tsy ho afaka. Ny maraina ny alakamisy ity dia nifampiresaka tamin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny tenany mba hitady hevitra any amin'ny confédération africaine mba hanemorana io lalao io. Nirodana teo eo amin'ny tamin'ny 12 ora sy sasany maraina teo ny trano ampiasain'ny ministera serasera sy ny kolotsaina eny ANALAKELY. Olona efatra nisy faharatra kely ka nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly io ny ministera serasera sy ny kolotsaina. Laza nefa ireo mpiasa nanao asa fandrodanana teo toerana fa nisy 5 naratra ka azo lazaina ho mafimafy ny ratra nahazo ny anankiray tamin'izy ireo. Na izany aza nefa io ny ministera dia tsy maintsy ahina ny hain'ireo naratra. Nanambara ihany koa ny ministera serasera sy ny kolotsaina fa efa nahina ny hirodana ity trano ity ka efa 2 volana izay no esorina tao ireo mpiasa mba ahafana mandrodana tsikelikely ny trano. Tao anatin'izay asa fandrodana izay indrindra no Nirotsaka ny tapany ambonin'ny trano ka niteraka ny loza ka izao naratra nampiasa izao. Nanao fanambarana ny alarobia 20 Oktobra Ahmad fa Nirotsaka hofidiana ny filohan'ny confédération africaine ny baolina kitra na CAF. Araka ny fampitam-baovao izay navoaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia izy ireo no nanolotra ity teratany malagasy ity noho ny fiovana maro izay noentiny teo amin'ny baolina kitra afrikanina. Efa filohan'ny FMF Ahmad ary izy no filoha amperinasa. Nitondra nandritra ny 9 taona ity vovonan'ny kitra aty Afrika ity. Ny volana marsa 2024 no tanterahina ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF. Federasiona maherina 70 amin'ireo 420 mpikambana ao amin'ny CAF no efa naneho fanohanana ity teratany malagasy ity amin'izao fikasany izao.